Ianareo mpianatra ao amin'ny adian'ny kanto izay omengonareo manokana androany noho izao fahasoavana lehibe dia salorana izao. Ianareo ray aman-dreny, zoko zany sy olo-manan-kaja rehetra tonga manatrika ity lanonana androany ity tompolasy lekivavy. Ny voalohany teny dia ny manaritra ny fiaravany izay efa nataon'ireo nandray fitenenana teo aloha. Manaraka izany dia mitondra ihany koa ny filantsiny amin'ny fandraisana fitenena eo anatrenareo zoko ray aman-dreny ny manan-kaja ambony satria na vehivavy aza ny tena dia mena didy sy andraikitra ary mipetraka foana ho renim-piany ilay promotion kanto ireto telo taona lasa izay ary no amafisina izany fifampitondrana reny sy zanaka izany izao androany izao. Telo taona lasa tokoa izay rakizy tamin'ny taona 2014 nijoroako teto anoloanareo teto amin'ny pipitra ity. Nijoroako vavolombelona teto aminareo mahakasika ny herijika rehetra tokony ananana raha teo mpandraraha mantianina ianareo. Nitondrako ireo teny mafonja feno anatraratra raha teo tafita amin'ny tanjona tiako tratrarina ianareo ary nitsofina irany ianareo mba ho tafita somatsara tamin'ny fianarana izay mahamatesana. Telo taona lasa tokoa izay nilazako tamin'izany fa andala tohatra ihany izay efa voadingana fa mbola lavitra ny lalanareo. Ho ankehitriny dia voakofo fa tsy nataonareo rara-kampany ireo afatra napetrakay mpiayanareo. Toteny tokoa ny mpanabe anareo ary dia no amafisinareo androany fa zaza hendry mahay mankatoa ary manam-pahaizana ianareo ary tsy mamelanareo mihitsy raha tsy azonareo ny manam-pahaizana masitany. Misaotra betsaka rakizy fa faly tokoa izay ray aman-dreny. Mipikeliko aoko izany ny mpanabe ary indrindra mirehareha tokoa ny sekoly namoravila anareo satria dia tsy verimaina ny ezaka rehetra natao ahatafitanareo ary tsy nandraraky ny liandoha ianareo fa nasehonareo anay fa mendrika ny fitokisana tokoa ianareo. Ho ahy manokana moa dia misy ilay fitenin'ny Paolo Malagasy manao hoe ny zaza endro no mahafaly ny rainy hoe ianao andriamatoa raiky fa ny zaza-dala kosa hono no mampahory ny reniny. Ka androany dia niteko fomba fiteny io ka ho alaiko ny tsara indrindra ao anatiny dia hitabataba fifaliana hoe ny zanaka endry mahafaly ny reniny. Faly koa ao androany rakizy izao fahasoavana lehibe azonareo izao ka na dia vao andro vitsivitsy monja aza ny fetin'ireny vao fiaraha-mientana mare dia mangataka tehatra amin'ny revidrefitra avy aminareo ho an'ireo reny tsirairay izay eto androany. Mino fa mitondra anjara vodiky tokoa izy ireo tao ambadika izao fahombiazana amin'izao diplôma lezilezy azonareo izao. Ary satria nahazo diplôma ianareo androany ary satria hiara-mifaly sika androany dia amin'ny mpanetretena ihany koa nilazako ampahavelaziko aminareo fa voafidy ho mpandraraha mendrika ny taona 2017 ny maraina anareo efa taona lasa izay. Ankehitriny kosa dia fiditra dia tafiditra na nomine ao anatin'ny mpandraraha vehivavy fito voalohany mendrika indrindra aty Afrika ny maraina anareo. Mbola mandeha ny fampikatenana amin'izao fotoana izao dia hitantsika ihany ny vokany. Tsy sanatria misoratena toa voatampo na koa hoe midokatena toy papirika fa voninahitra tsy biky izany.